Noty mitondra larana 3,710 ny RSG tamin'ny fahavalon'ny roapolo volana desambra 9,4 zay soniavy ny Andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta sady ministry ny atitanga sy ny fanapahem-pahefana zany dia naembotra hatramin'ny faran'ny volana marsa zany hoe amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa taona 17 ny fepotona farany anavaozana ny carte grise teo aloha ho lasa carte grise biométrique raha ravina zany na ny permis de conduire na ny carte grise zany dia nalavaina hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa taona 17 daholo ny fepotona farany anavaozana ny zorototo. Eto ny tenako zany matokona ndraiky voalohany ataon'ny centre matriculateur miangavy an'olona zay mbola mandry tsy nanavao ny permis sy ny carte grise mba tsy andy amin'ny fotoana farany dia fisoroana ny filarana dia ohatra ny hita andavanandro azy zany manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy ny permis dia ny carte grise manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy zany tsy mahery fa marisika dia marisika ny olona zany zay mahatonga le filarana betiky le tsika hoa le malagasy zany mahazo nilay paiketra ratsy tsy hanao tsy hanavao io raha tsy fotoana farany dia io zany zao mba fisoroana le filarana be le farany volana marsa dia diany zao dia tokony efanao amin'io zany diso unika ihany zay azay ihany dia tsy marina zany ny filazana hoe mpiasan'ny centre matriculateur zany misy misanjoka ange zay lefa niteneniko anareo foany raha mijery nareo manao baja dao ny mpiasa sima mipetraka amin'ny toerana fa tsy misy mahazo midina any ambany any fipetra raiky sinay zany zao miara-miasa raha mijery zao tsika anao ambany io feny polisy manao teny civil zany tsy maintsy procuration na ny tokony ihany vao mahazo mampiditra dossier zay zay ihany ary le procuration tsy vitany légaliser fa sary enregistré zay zany mesure andrasanay ka io zany efa mifanarana tamin'ny banque mondiale io zany fipetrapetrana tsy misy guichet unique dia aveo le resaka guichet unique le analana fahasairanan'ny olona ao zany misy service maromaro raha anao légalisation de signature tsy voatery andehany amin'ny commune hafa fa ombany efa misy an'izay raha amin'ny service ny douane efa misy service ny douane zay zany miara-miasa amin'ny service ny douane amin'ny mairie eto Antananarivo amin'ny service ny impôt amin'ny service ny trésor